toerana anankiray idiran'Andriamanitra miaraka izany dia ataontsika hiaritsangana dia afaka mifampiaraba aloha vetivety afaka mifampirary soa miara amin'ny toerana misy ianao dia ataontsika izany filaritsoa ho amin'ny namantsika izany. Yeah.
koa Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay zany lay Andriamanitra tompontsika eto androany dia ndao hiaraka helany zany tsika tsy miova Jesosy hatramin'ny taloha zay sitra
isika tamin'izay hoe ny kristianina dia mitoy mianatra mampirindra ny sehatra ny fiainany rehetra amin'ny fahamarinan'ny filazantsara ary anisan'izany ny inona ny asantsika amen ave ny asantsika ny fahaiza manao atsika ny fanomezam-pahasoavantsika dia mila mifanaraka amin'ny misionantsika amena ny misionantsika inona ilay misiona ngezabe atsika zay aloha ny any fiangonana manokana fa iraisan'ny fiangonana rehetrarehetra erak'izao tontolo zany toriny filazantsara taovy mpianatra amin'ny firenena rehetra fa ny atsika amin'izay hoe toriny filazantsara taovy mpianatra amin'ny firenena rehetrarehetra mivinantsika fiangonana manokana dia le nyresahany imanjatiana teo hoe dian'Andriamanitra dia ny olona manova ny tanàna. Ataontsika mifanaraka amin'izay mihitsy ampifanarahantsika amin'izay misionantsika izay ny asantsika hoe tamin'ny farany teto hoe tsy izaho irery no mpiasa plein temps na hoe mpiasa an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetrarehetra fa niaraka nahitatsika tamin'izay toriteny izay hoe kaitsika rehetrarehetra ty mpiasa an'Andriamanitra plein temps avokoa amin'ilay asa zay le antsony anao io ao amin'io asa io zareo mitsika voninahitra Andriamanitra amin'izay asa ataontsika zay satria izy no grand patron antsika tsy ilay patron anao le mahasosika iny na mety mahafinaritra ihany keo fa ilay Andriamanitra izy no tena grand patron antsika dia hitantsika tamin'ny izay fotoana izay hoe ny filazantsara dia manova ny antony asantsika zay ny teboka voalohany ary aveo tsika niaraka nahita hoe manova ny etika entsika miasa ihany keo ny filazantsara ary fahatelo dia hoe manova ny fomba fijentsika nyo asantsika io ny filazantsara mety mieritreritra anao hoe mpamafatokontany na tsy haiko mpanasa viliny asanao plongeur ianao ohatra any amin'ny hotely dia ozy izy ianao hoe tsy misy tsika tsy azy plongeur ave fa io asanao io dia nataon'Andriamanitra anao an'io ianao amin'ny vanim-potoana manokana zay tiany anaovanao an'io ary tiano ataonao ho voninahitra Andriamanitra ka rehefa manasa vilia sotro ianao dia tsapany olo hoe kaizany adioana vilia tena ho voninahitra Andriamanitra izay le hoe manova ny fomba fijentsika ny asantsika tsiraray avy ny filazantsara zay ny momba ny asa fa androantsika hijery manokana ny amin'izany hoe ny filazantsara sy ireo mpiray vodirindrina aminao ny filazantsara sy ireo mpiray vodirindrina aminao dia te hanasanao ahikaraka maka isika eo amin'ny Lioka 10 andininy 5 ka hatramin'ny 7 Lioka 10 andininy 5 ka hatramin'ny 7 fantatritsika loatra io tantara io ary nisy arindro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka nakafinany Jesosy hoe mpampianatra ho inona tokony ataoko andovako fiainana mandrakizay ary hoy izy taminy inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna averiny Jesosy tany amin'ny lalàna zany manahoana ny famakinao azy le famaky eto tsy le hoe mamaky ohatr'izao fa ny fandikanao azy ohatrany ahoana ny interprétation anao azy ary izy namaka nanao hoe tiavany Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia tiako tsopianao manokana io le hoe tiava namanao tahaka ny tenanao indrindra fa le hoe namanao satria fantoka bebe kokoa amin'izay teny anankiray izay isika androany le hoe namanao ary hoe Jesosy taminy marina ny navalinao atao zany dia ho velony ianao fa izy ta hanamarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy tokony hoe teo izy dia vavinjanona fa izy dia hanamary tena ary mipiripiry zasy ianao manao an'izany amin'i Jesosy izy ary no namako enidikizo razoky ary Jesosy namary ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azo ny jiolahy izay nendany ny lambany dia nendany lambany
sady nokapoina izy dia nilaozany rehefa akaiky maty rehefa saiky maty ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalan'izany ary raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa fa nisy kosa samaritana samitentsika samaritana anankiray nandeha tany amin'ny naleny ka tonga teo amiko ary nahita azy dia oneny dia nanatona izy ka nofeheziny miferiny nao samitentsika eo nifeheziny miferiny teny koa tsika sady nasiny diloilo sy divay zandray zao dia nampitengeniny tamin'ny biblina izy ka netiny hoany amin'ny trano mahiny dia notsabony ary noho ny ampitson'iny dia naka dia nariro izy ka nomeny ny tompony trano mahiny sady nanao tamin'ny hoe tsabo izy ary naohatrinina nao samy miaro mamerina no laninao mandray zao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao iza moa amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azon'nyjola tsy piokelindray le hoe naman'n'ilay azon'nyjola ary hoy izy ilay nihantra azy dia hoy jesosy taminy mandehana ianao ka mba manao fa toy izany koa pahay lalàna zay le olona naresaka tamin'i jesosy teto ary haio lehilahy pahay lalàna io tsara hoe hitona ny manan-danja indrindra vo valy miaraka ny tokony ho izy dia tafiditra ao anatin'izay le vinantsika ina le vinantsika amin'ny mahafiangonana-tsika mitian'Andriamanitra ary manova ny tanàna hainy tsara mihitsy ho tiavany Jehovah Andriamanitra ao dia hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia jana kely apety hoe mora ny miteny amin'ny vava hoe tiatsika Andriamanitra tena mora ary miakabiazan'ny olona zay rehefa mitena mizara filazany tsara ianao rehefa miresaka mifanerasera amin'ny olona dia be dehibe ny olona bainan'io zany hoe tian'i Jesosy zany hoe tian'Andriamanitra fa zay ny fanontaniana tokony ampetratsika amin'saintsika androany hoe tena mifanaraka amin'izay ve zay hoe fitiavantsika an'Andriamanitra ay ro resatsika androany zay le hoe fitiavantsika an'Andriamanitra izay miray lalana amin'ny fitiavan'Andriamanitra ve ny fitiavantsika ny namana zay hoe tiava namanao izy ty pahay lalana ity tahaka ny tenanao ary zay fitiavantsika ny namana izay no anamarinatsika n'ilay fitiavantsika an'Andriamanitra fa ataontsika hoana moa ny ity Andriamanitra tsy hitamasotsika raha tsy le olona hitatsika eo nanehoantsika an'izany fitiavan'izany ary atsapan'izany fa mbara soratra masina hoe te anamary tena ozy izy ty lehilahy mahay lalàna ity ka nanontany hoe iza no namako raha jerentsika io le namako io amin'ny teny anglisy a dia nanaovany anazy dia hoe piray vodirindrina na hoe nebol fa raha jerentsika avy amin'ny teny fototra zay tiako hoe ianarantsika ilay teny manomboka androany dia hoe playsion inona hoe PL dia E accent pasaka dia SION dia masoraty kely hoe azafady zay erika ataovy ngeza be mipetraka maharitraritra eo mihitsy zay le namana resahan'ny soratra masina eto dia ny sasany ny nandika ny baibolitsika avy amin'ny teny fototra dia naka le hoe namana fa ny any anglisy ohatra manaka manokana an'le hoe piray vodirindrina fa ndao jerentsika hoe inona ny tena tia Jesosy atongavana amin'ilay plésion lay tiany atongavana amin'ilay resahany eto lay tiany Jesosy aviana dia ny olona rehetra tsy akanavaka inona hoe ny olona rehetra tsy akanavaka tsy misy fanavahana ary naka fanoharana mihitsy Jesosy entiny anazavana amalinana zay fanontaniany ty pahay lalàna ity zay tsy fantatsika anarana moa zany izy teto ato amin'ioka naka fanoharana Jesosy
dia eo amin'ny adin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo ilay tantara nanaovan'i Jesosy fanoharana dia io ilay fantatsika amin'ilay hoe Samaritana tsara fanahy. Ary ny zavatra niraisin'i Jesosy teto dia fantatra hoe mpahay lalàna ilay olona miresaka aminy fa fantatra hoe tena isoke an'ity mpahay lalàna ity Jesosy, satria tsy ohatra amin'ny zavatra mahazatra anazy fotsiny no nalaina fa mihoatra ny amin'ny mahazatra anazy, satria olona tapakolona tsy eritreretina olombelona akory no nalainy ho ohatra, satria amin'ny jiosy zany Samaritana zany olona maloto tsy azo eritreretina ho tahaka aby zareo mihitsy. Dia zay ny nalainy ohatra teto. Ary ilay olona nila fanampiana teto dia nyraisiny avy amin'ilay firenena mahazatra azy nataony famadika mihitsy ny tantara hoe jiosy ilay lila fanampiana. Zany hoe olona samy hafa amin'ity Samaritana ity, olona tsy mitovy fiaviana, zany hoe tsy mitovy kolotsaina, ary tsy mitovy finoana, na dia hoe mieritreritra n'izy ireo zanak'i Abrahama koa raha ny Samaritana, dia ho an'ny jiosy ireo ilay tena tsy izy mihitsy satria metisy. Fa inona nataon'ity Samaritana ity? No karakaraina, tena nikarakarana ilay Samaritana ilay jiosy zay misy nandrobo. Ary tsy hoe nivita ny karakarainy fotsiny fa nanome vola izy hikarakarana anazy, nanome biby izy hitondrana anazy ho any amin'ny toeram-pitsaboana, ary ihany koa niteny tamin'ireo mpitsabo hoe onerako izay lany rehetrarehetra. Tatsika amin'izany ilay fon'ity Samaritana zay nataon'i Jesosy ohatra ity hoe tena extravagant, nihoatra noho ny mazatra olona tsy fantaka, ary indrindrandrindra olona zay mpanambany azy. Izay ny olona nampiany teto. Dia androantsika raha omena lohateny ilay fampianarana fahafito amin'ilay hoe miaina ny filazantsara dia hoe rariny olona mihafa. Zany hoe olona mpampiatra ny rariny, olona mihafa, zany ilay olona miaina ny filazantsara. Inona ilay hoe rariny resahako eto raha tian'ny ilay fampianarana resahana eto dia ilay hoe manao soa an'ireo izay tsy misy mpiraharaha. Manao soa na mikatsaka izay ahasoa an'ireo izay tsy misy mpiraharaha. Raha eto amintsika manokana ohatra dia inona no tafiditra ao anatin'izay rehefa mijery ireo manodidina antsika isika? Inona izay ilay hoe olona tsisy mpiraharaha zay manontany antsika? Mahantra, mahantra. Inona ihany koa? Misy miteny atsy hoe adala, hoentina any amin'ny 18 izy aloha. Ankoatr'izay, ny olona avy ny gadra, inona koa? Ny olona hafa fiaviana ihany koa. Ny olona tena fantatra tonga dia miharihary hoe tena tafiditra ao anatin'izany ohatra mety hoe ny Afrikana, ny Komoriana. Ary indraindray koa raha mety tena hoe tonga dia miavaka be hoe retsy olona avy any tanindra tany, na hoe retsy avary ambaitra, avary ambanivohitra be, fa eo amin'ny manodidina. Mahantra isika. Tsy haiko aloha fa izay aloha fahafantarako anazy mety ny olon-kafa mety hafa ny fomba fijeriny amin'ny malagasy, fa miara-manaiky an'izay hoe mahantra isika malagasy. Fa ao anatin'izay zay no nametrahako an'ilay zavatra niresahako tany amin'ny voalohany hoe misy olona foana manana noho ianao ary misy olona foana sahirana noho ianao. Fa ao anatin'izay rehefa antrantsika izay dia lasa zavatra mahazatra sy tsy mahampiraika intsony ny fahorian'ireo Plaisian, ilay namana resahan'ny soratra masina resahan'i Jesosy. Ary zaho tafiditra anatin'izany, ianao koa tafiditra anatin'izany. Izay everyntsika homendrika anaovana ny rariny ihany, ireo ihany no hanaovantsika an'izany. Izay ny fomba fisainantsika matetika. Kanefa ny filazantsara dia nanosaka fanamarinana anao. Izay tsy mendrika koa izy anao asany teny izy hoe mendrika ny hoamary, mendrika ny hitiavana. Fa rehefa anao an'izay rariny izay tsika,
dia tsy mihoatra n'ilay hoe olona eritrerentsika fa mendrika ty kosa mba olona mafinaritra izy eto amin'ny fiarahamonina sy synodransiny sisa izy mba fafantatray izy mba olonay avy amin'ny foko misy anay avy amin'ny mety rang social raha mifafisena mba mila fanampiana fandroany te anetsika atsika ny ten'Andriamanitra le ioatra noho izay satria nanosahana famamarinana isika da tsy bendrika sinan'izany akory na izana ianao la hoe plésionna dia araka ny tenentsika teo hoe ny olona rehetrarehetra tsy misy akanavaka zany hoe ny fanaovana ny rariny takity soratra masina tokony ho ataontsika dia tsy tokony hijana eo amin'ilay sehetry ny hoe samy kristianina fotsiny no mifanampy takiny soratra masina tsika ihany ato anatiny fa ilay zavatra resantsika eto raha mijentsika n'ilay tantara tao amin'ny Luka 10 dia olona samihafa fivavahana samy hafa finoana amin'ilay olona nanao soa mihitsy ilay olona nanaovana soa isika ilay natsonony soratra masina hoe lavitra fahiny dia noho Jesosy Kristy tsonony fahasoavana dia noraisin'Andriamanitra ianao dia izay ilay rariny tokony ho ataontsika amin'ny hafa amin'ny namantsika amin'ilay plésionna le hoe ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka ka dia dio tsara ty artikulentika ny anatin'ny fisainantsika rehetrarehetra rehefa miaina ny filazantsara isika rehefa maninona hoe dia tokony mahatsapa mivantana ny filazantsara ireo manodidina antsika ireo namana resan'ny soratra masina tokony aninona hoe mahatsapa rehefa tena miaina ny filazantsara zany isika dia tokony mahatsapa ny filazantsara mety mbola tsy nandray izy fa ozy hoe misy manompofony zany zavatra tsy mitovy amin'ilay olona fahitako tsy mitovy amin'ilay zavatra mahazatra anany fitreten'ity olona ty ana tsika rehetrarehetra hoe mahazo amin'ilay teny hoe shalom mavaka soratana kely eo koa azafady Eric shalom SHALOM io teny shalom io dia tsy hoe tsy fisina korotana sy fankahalana fotsiny fa mihoatra lavitra noho izay tena hoe fiainana feno fifaliana feno filindrana feno hazavana fitahiana ary any koa famonjena zay le shalom zay na fampiasantsika matetika moa amin'izao fotoana izao le hoe fiadanana dia tononintsika io fa tononintsika tsy any ampahafantarana tsara hoe raha miteny an'izay hoe fiadanana izay dia tena mirary an'ireo rehetrarehetra ireo ary ny mampalahelo dia raha manonona an'io shalom io isika dia amintsika samytsika ihany mijanona hatreo manonona an'io fiadanana io isika dia amintsika samytsika ihany fa raha ny tena izy tokony mihoatra amintsika samytsika zay fanononana ny fiadanana izay mety ho hafahafa ianao raha ohatra ka dia fanena amin'ny olona hoe ay shalom na foary ty adaly fa tena ny ao anatin'ny fisainantsika ny fontsika dia hoe enga ny Andriamanitra izy ny fiadaranao izy ny filindrana izy ny fihavanana izy ny fitahiana izy ny famonjenanao ny manodidina anay zay ny mahatonga antsika manao an'ilay diam-bavaka raha olona zay ny mahatonga antsika miezaka ny manatratra mizara an'ilay fiainana zay nomen'Andriamanitra antsika satria mikatsaka ny shalom an'izao toerana izao isika ny shalom ihany koa dia fivelarana tanteraka mivelatra tanteraka amin'ilay lafim-piainana rehetra na io ara-batana na io ara-pifandraisana na io ara-tsosialy na io ara-panahy jerykentsika iverina kely ao amin'ny Genesis 1 rehefa mijerytsika ny ao amin'ny Genesis 1 dia inona ny zavatra rehefa ohatra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahariny dia aveo inona ny zavatra décriveny eo inona soritsoritana eo mikorotana zavatra mikorotana tsy araka ny tokony izy dia rehefa aveo amin'izay nanao an'ilay shalom Andriamanitra nametraka ny zavatra ho amin'ny toerana ny rahona napetraka teny ambony ny rano nosalahana amin'ny tany napetraka daholo izay zavatra rehetrarehetra araka ny tokony izy zay ilay shalom resany eto tokony hanana amin'izay fanirina izay isika hoe hiverena ny shalom tsy kelikely eo amin'izay toerana ametrahan'Andriamanitra antsika amen ve teneniko teo hoe ara-batana
ara-batana ozy izany eo a na ara-pifandraisana na ara-tsosialy na ara-panahy ihany ko zay no andatahantsika ao anatin'ilay hoe shalom vetivetika kely fotsiny a ara-batana ara-pifandraisana ara-tsosialy ara-panahy zay le shalom dia fomba azosika andraisana le shalom na le fiadanana ihany keo dia hoe tsara fifandraisana amin'andriamanitra ary tsara fifandraisana amin'ny tenantsika isika tsara fifandraisana amin'ny hafa ary ihany keo tsara fifandraisana amin'ny zavaboary manodidina izany dia ny sary anankiray tiako hipetraka ao anatintsika re miresaka an'izay shalom zay ary tadidio hipetraka ny anatin'ny fiainantsika ny fa ilantsika ny fitazomana an'izay shalom zay ao anatin'ny saintsika anatin'ity fampianarana itya dia ny sary tokony ho hitantsika dia sarina lambalandy samy malala lambalandy daholo ve misy tsy malala lambalandy a dia fitambarana kofe be deabe dia kofe mifampiditra be deabe zay le hoe manenona lambalandy mampiditra kofe mba mpifampiditra mba hatonga anazy mba ho lamba tena tsara dia tsara teo anatin'izay lambalandy zay inonilay lambalandy vita tsara iny dia tahaka n'inolay shalom mivitrana mipetraka araka ny tokony hipetrahany avokoa ny zavatra rehetrarehetra ny shalom izany dia filaminana firindrana fiadanana ary raha tena izy dia tokony io no miainantsika fa indrisy nisy ny fahalavona nisy ny fahotana ary noravainy ny fahotana zay lambalandy mipetraka araka tokony ho izy milamina tsara izay no sombany fahotana dia zay mahatonga antsika manao miteny foana hoe moa vita fihavanana moa efa mivitra mpihavanana satria zay le hoe vitrana izay mivitrana izay a dia teny malagasy ofisialy fa tsy zany mamorona azy dia hoe zavatra tataka zavatra simba no amboarina hipetraka araka amin'ny tokony ho izy dia lasa milamina indray ary zay miasa antsika mpamerina an'izay shalom izay eo amintsika sy Andriamanitra eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra eo amin'ny olona sy ny olona ary amin'ny olona sy ny hafa amin'ny olona sy ny zavaboary rehetrarehetra miaina fahasimbana io shalom io isika amin'izao fotoana izao tapatapaka le lambalandy tsara tarehy na io ara-batana na io ara-pifandraisana na io ara-panahy ary zay indrindra no tena ilana atsika mijery amin'ity le hoe mpanorarana ny olona mahazo tsara ny filazantsara ny olona miaina tsara ny filazantsara mila mivitrana na io ara-panahy na io ara-tsosialy le mivitrana amin'ny teny frantsay dia hoe cousu hoe miverina araka ny tokony ho izy ny fihavanana amin'ny sehatra rehetrarehetra ary miverina ilay shalom zay le miaina amin'ny filazantsara hoe tena miaina mahatsapan'izany ny mpiara-belona amin'ny dia androanysika tiako taona hoe na ny fotoananao na ny fihetseponao satria anao rehefa hifampiraharaha amin'ny hafa rehefa amerina ny rariny araka ny tokony ho izy amin'izay asehatra azo mba mametrahana zay rariny zay dia mila investissement émotionnel zany mila investissement hatramin'ny ara-bola hatramin'ny connexion anananao ny fifandraisanao dia ampiasanao mba amerenana an'izay fiadanana zay shalom zay amerenana zay tokony verina araka ny tokony ho izy araka ny teneniko teo hoe rehefa miaina ny filazantsara ny olona dia maninona le olona manodidina anazy mahatsapa ny filazantsara ny olona tokony hatsapa ny filazantsara ny olona zay manodidina azy loka itsika ho amin'ny Levitikosy miresaka momba an'izay rariny zay mihitsy ty ampahatsoratra masiny ity Levitikosy 5:10 andiny 7:10 ka hatramin'ny 1:10 Levitikosy 5:10 andiny 7:10 ka hatramin'ny 1:10
dia nao najerentsika ilay rariny takian'Andriamanitra ho ataon'ny olona izay miara-miaina aminy mahazo tsara ny zany hoe manana an'Andriamanitra ho andriamana zany. Aonao izy mialatsiny fa amin'ny dika teny ombonana no mankiko anazy aza mamoritra ny namanareo dia tadidinao le plesiona le namanareo eto ny olona rehetrarehetra tsisy anavahana azonao ny fananana aza manendaka azy ary aza tananao milokalina ny karamany mpikaramanareo aza miteny ratsy ny maremina ary aza manisy sakana ampenjera eo alohan'ny jamba izany no hanemonareo fanajana ahy andriamanitrareo. Ao anao izy izany izy no hanemonareo fanajana ahy andriamanitrareo. Izao Jehova aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana ny mahatra aza ananana tompom-pity ny lehibe aza ananana ena maso. Tsy pitsara nge hoe ny mahatra izy aza ananana tompom-pity ny lehibe aza ananana hena maso. Mametraka ny rariny ny marina araka ny tokony izy fa aradrariny no aoka hitsaranareo ny piray firenena aminareo. Aza manely fanendrikendrehana olona eo amin'ny piray firenena aminareo. Aza mitsangako vavolombelona mandainga mba hanamelohana ny namanareo ho faty. Izaho Jehova, izaho ny tompo. Matoa Andriamanitra mamerina an'izay hoe izaho ny tompo na hoe izaho Jehova dia hoe eritrereo tsara izay zavatra ataonareo manoloana an'ity zavatra resahako ity. Fa eo zao tsika dia mahita an'ireo le plesiona le namana resahan'ny soratra masina pikarama eo anatrehanao ny marelina ny java ny mahantra eny any ko na ny manan-karena azy satria misy an'io ataoko hoe matetika ny olona rehefa betsaka matetika misy olona tsy tia manan-karena mihitsy tsy tia izay olona mpanan-karena manodidina anazy fa tonga dia zavatra hafa foana eo anatin'izay fa tokony amin'izay le hoe ny mahantra ozy izy tsy hananana tombo-pity ary ny lehibe na ny manaka atao tsy hananana ena maso fa tokony hitrovy ny fifampitondràna eo anatin'izay. Teboka anankitelo no iarahantsika mijery ao anatin'izay le hoe mametraka ny rariny izay hoe olona ny ainao amin'ny hafa izay isika. Voalohany anatin'izany ho alentsika malakilaky ny fanaovana ny rariny zany dia fampiarana ny atao hoe fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Ny fanaovana ny rariny dia fampiarana ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay le mitondra ny shalom. Mora ny manao rariny amin'ny olona mitovy aminao, ny olona tianao ary ny olona tia anao. Mory fa miverina foana sika amin'ilay famaritana n'ilay namana resahan'i Jesosy ilay plesiona dia hoe ny olona rehetra tsy akaravaka ireo le voalaza eo ireo mety olona manan-karena lavitra anao na mahantra lavitra anao ianao na ny olona jamba ny maremina ny olona ampiasanao amin'ny tokantranonao. Tany amin'ny testamenta taloha dia nasaina nijery manokana ny mpivahiny eo aminazy ny manano tena eo aminazy ny kamboty eo aminazy ny zanak'Israely. Sarotsika tsara ny tantarany Naomi sy Rut. Fa rehefa miverina n'io tantaran'io samaritana tsara fanahy io isika dia mamaritra amintsika hoe lay namanao resahan'ny soratra masina dia ireo olona izay misy filana manokana eo amin'ny manodidina anao izay tsy tokony anampenanao ny masonao ary mety tsy mpino tahaka anao akory any izy ireo fa mila ny fikatsahanao ny rarino azy. Dia hitantsika le hoe zay fikatsahanao ny rarino an'ireo karazan'olona ireo no tena fanehonao fa tianao Andriamanitra. Hitantsika zany tany amin'ilay tantaran'ilay Luka 10 fa hitantsika koa zany ato amin'ity Levity kosa 7:20 ity. Izany izy
no aneonareo fanajana na hoe fitiavana zay lay fijerenareo am'ireny olona reny any fanaovanareo ny rariny tokony atao amin'ireny olona ireny. Faharoa, ny fikatsahana ny rariny ho an'ny tsy misy mpiraharaha dia fanompompanahy tian'Andriamanitra ataontsika. Ny fikatsahana ny rariny ho an'ny tsy misy mpiraharaha ho ireo olona tsy misy mpiraharaha zany io dia fanompompanahy tian'Andriamanitra ataontsika. Nongentsika ho amin'ny Isaia 9:20 andimy fahenina sy ny fahafito ihany. Mety tsy hanana fotoana ntsontsika hijerena manokana an'io amakina lavabe fa ndao mba ho amin'io fahenina sy ny fahafito io isika. Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia manino azy izy? Ama ny famatoran'ny faharatsiny sy anamboraka ny fehin'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Dia rehefa mamaky amin'ny isika dia ara-panahy fotsiny mientrerentsika tena ara-panahy. Zay ilay fitoriana ny filazantsara, zay ilay fiainana ny filazantsara, mahafahany hafa mahazo anay fahafahana ara-panahy. Fa ara-nofo ihany koa zavatra voaresaka hoe doka etotsika moa tsy nizana ny mofonao ho amin'ny nona va. Dia matetika ny zavatra fataontsika ao anatin'izany ary dia efa mivavatra sika amin'ny sakafo, efa zava-dehibe aloha le izy, fa ho vila no ataontsika hoe ho tanan'Andriamanitra ianao an'ireo izay tena tsy manana. Hoe Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny famatsianao ny sakafo dia misaotra anao zay dia tsarovy sy tsinjovy ireo izay tsy manana, dia mijanona eo fotsiny tsika. Fa ho vidytsika no hoe manana sakafo tsika araka izy, aiza le olona manodidina, aiza le plesiona, fantatritsika hoe tsy mihinana koniny amin'ny anohanana efa anatin'ny 2 andro 3 andro. Androany atoandro tsika dia vatratra amin'ny testa momba an'izany. Fantatritsika voalova eny namantsika lay plesiona. Dia fantatritsika hoe raha makaotsika zao isika misakafo fa misy olona tsy misakafo dia afaka ny manao an'izay le isika satria izay le miainga ny filazantsara. Fantatr'Andriamanitra fa tsy manana eritreretina hoe izay mivavaka nataon'Andriamanitra hoe tsy manana fahamarina antsika dia hoe izay ny zavatra nataon'i Jesosy, vavaka fotsiny izy. Fa tsy mivavaka fotsiny izy fa tena nanolotra ny tenany ho faty eo amin'ny azo fijaliana nanao action. Ianao anao fanamitsika hoe tsy olona hoe olony teny fotsiny fa afaka misy zavatra atao. Ahoana izy atao amin'ny 7 moa tsy nizara ny mofonao, mofoniza mofoko za le izy mofoko dia mofonao ihany koa ho an'ny nona va sy ny ampiatrano ny oro-manjenjena ary mahanafinao izay hitanao mitanjaka. Efa tena zavatra ara-mofo mihitsy ny resana eto. Ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao, ka tsy hirombelona amin'le plesiona amin'le namanao ianao. Tompo mamindrafona. Ny teny manokana amin'ny olona teo religieux Andriamanitra teto. Ary peritreretin'ny olona ny tena hoe zany ny tena dadany dia ilay hoe olona mahavita fifadikanina. Za teto tsy milaza hoe ratsy ny fifadikanina. Fa misy zavatra resana afaka mamaky ianao any an-trano hoe zavatra endrika ivelany, izay ilay religieux. Fa tsy ny fifadikanina ozy izy ny tiako, fa ny tiako dia izao mamany olona voafaritra tsy ara-drarana. Rehefa nianatra n'ity zavatra ity ary dia betsaka ny kahita. Misy hoe misy fikambanan'ny olona mpiandry tanàna dia nisy zavatra very tao amin'ilay tanàna angezabe. Dia tonga dia ny mpiandry tanàna tao no tonga dia nentina nakany amin'ny nakany amin'ino amin'ity zao tonga dia migadrana. Fa misy tena hoe aiza misy avocat, aiza no ahitantsika avocat dia arovana an'ireto olona reto, raha ny fahafantarana an'ireto olona reto dia olona
tsy hitanao an'izany zavatra zany akory tonga hatrany amin'izany hoe tsisy idiranao fa lasa miditra ianao satria te an'iny te hikatsaka ny rariny fantatra hoe olona tsy mendrika an'izany akory ilay olona fakatsahanao ny rariny misy an'izany hoe misy olona zay hoaondrana ho atao andevo any andafy fa fantatra hoe tsy izy zany zavatra zany ahoana no afahanao hozoy fiereny olona io satria mitady anazy efa voavidy efa voalony voany zay lay hoe mitady ny rariny mikatsaka ny rariny ary efa mahazo filazantsara ianao dia tsy avela ny fanamasin'Andriamanitra petrapetraka amin'izao fotsiny fa misy rariny azonao katsakana mety zavatra mora hitantsika ihany koa hoe tahaka ny ahoana ilay mpanampy izay miasa eo anivontsika ohatra raha manana an'izany ianao raha manana ataoko hoe privilège ohatra izany mahazo karamany araka ny tokony ho izy fa izy ataoko foitsy fa zay le mitady ny rariny katsaka ny rariny ary zay ny tena ara-panahy raha ianao mieritrehitra hoe ny tena ara-panahy dia le hoe manao fifadikana be tsara ny manao fifadikana ary tena ara-panahy zany fandraisana soratra masina eto dia ilay miay ny afo mitady ny rarino amin'ny afo izay tsy misy mpiraharaha akory olona zay hiara-nitsindry azoneny eo amin'ny manodidina antsika misy an'ilay plesion ilay namantsika tokony ho tsiavintsika kanefa niara ny fanarano tanaranofo mety kapoka mety tena ara-pananahana mihitsy azy fantatsika fa ozitsika hoe tsy aferako zany fa rehefa fantatrao dia lasa aferanao eo anatrehan'Andriamanitra niara ny fanavakavahana tahaka ny ahoana ny karama izay omentsika ny mpanampy fanontaniana tena miteraka adihevitra ngezabezana fa anjaranao sy ny fanahy masin'Andriamanitra no mifandresy lahatra hoe zao no ara-drarina zao no araka ny tokony izy sarotro zany fa nefa n'izay mihitsy ny tadiavan'Andriamanitra jerentsika akaiky araka ny Isaia 40:30 io zay no tena hoe olona ara-panahy ianao olona spirituel marina fa hoe tena zara ny karama izy zara ny mamisy zavatra atolotra fa tena efa tena miezaka no mitady zay rary ny ve isika sa hoe manaratra ny rano amin'izay fomba fanao ny olona mahazatra fotsiny dia anjarantsika is'Andriamanitra no mifampijery ao anatin'izay raha te hitombo olona ara-panahy tiavana manao tahaka ny tenanao dia tiavana ny plesion anatin'ilay zavatra le fitiavana eto dia le fahalala-tanana hoe fa ihany koa firahara iny araka ny tena mitoy hoe tena mila ilana mihitsy ianao mba hisiny ny rariny hiatra eo amin'ilay toe-java-misy dia hoe ianao mihitsy no mijoro vavolombelona amin'izay tsy rariny hitanao ohatra dia mila miala zany isika rehefa tena mahazo ny filazantsara sy miaina ny filazantsara amin'ilay fomba fitenenana hoe za tsy hidikizo amin'izany na hoe za tsy hiditra kilotitery fa ndao jerentsika hoe inona ny rariny azontsika hoentina ao anatin'ny toe-java-misy ale izy koa mandray roa araka ny tena miteo foana ndraindraytsika mety ilay olona kely mamindro foana kely ka tsy mamindro zay no hitatsika fa misy koa ny olona zay mety hoe zava-be mahoaka na hoe sahirana no manao ny tsirariny amin'ny lehibeany zany zavatra zany misy mangalatra mangalatety manao zavatra dia ahoana ny afahantsika mametraka ny rariny tsy mena maso isika ary tsy manao mitongilana rehefa rariny dia anjarantsika no mikatsaka azy fahatelo farany ny fikatsahana hampiatra ny rariny amin'ny madinika dia mariky ny mahan'i Jesosy atsika
ny fikatsahana ny ampiatra ny rany amin'ny madinika dia mariky ny maha any Jesosy anao. Tongatsika ho any amin'ny Matthieu 5:20 sokafo fotsiny fahazavakely fa ny antrano ianao mamaky azy. Fa ny zavatra resahan'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 5:20 io dia ny zavatra hitranga amin'ny fitsarana farany. Dia hoy izy hoe misy ato amin'ny ankavia dia misy ato amin'ny ankavanana. Ny ankavanana dia ireo vonjena, dia ny ankavia ireo izay tsy ho vonjena, ireo izay ho very. Dia hoy Jesosy amin'ireo izay ho very ao amin'ny Matthieu 5:20 andiny faha 1:20 ka hatramin'ny faha 1:20. Ary dia izao kosa no lazay ny mpanjaka amin'izay eo ankaviany: miala amiko ianareo vohozina, mba handehana ilay mpiafy maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho dia tsy nomena ho anina, nangetaeta aho dia tsy nomena ho sotrona, ny vahiny aho dia tsy nampy antramonareo, tsy nitafy aho dia tsy nitafianareo, marary sy tany aponja aho dia tsy mikarakarainareo. Dia reto tena mbola nitikizo a dia anontany azy kosa ireo ka nanao hoe tompo aho, oviny ianao no hitanainao na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nitafy, na marary, na tany aponja ka tsy nampianay. Dia ho valiny mpanjaka hoe lazaiko marina aminareo fa araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto avako madinika indrina reto dia tsy nataonareo tamiko. Dia irosy ho any amin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ireo, fa ny olona marina kosa ho any amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Ohabolana toko 420, ohabolana toko 7:20 mampitrosa ny Jehova ozy izy, izay olona mampitrosa dia tsy manana. Ame le 19-17 namana nojerentsika vetivetika. Izay mianatra ny malahelo izy dia mampisambotra an Jehova, ary izay nomeny dia manino onerany kosa. Na dia dio fa raha ohatra ka hoe mety anatin'ny mety filany ianao dia tsy hoe takianao tia, tsy hoe io ianao zany dia mandeha mitetan'ny fiangonana rehetrarehetra ka izay aizam'izay ty zavatra ty tsy ny olona no manao an'izany anatreh'Andriamanitra fa tsy ianao no mitaky an'izay hoe anaovy an'ity. Amena. Ny finoana marina zany na ny fifandraisana amin'Andriamanitra marina dia hita amin'ny fanaovantsika ny rariny amin'ny hafa. Amena. Ao le plexion. Ny zavatra mahagaga mamarana ahako io dia Andriamanitra izy tenany mihitsy no mahita ny tenany, na hoe misidentifie amin'ireny mahantra ireny, amin'ireny mila anaovana amin'ny rariny ireny. Zay tonga anazy miresaka teto hoe mampisambotra an Jehova ozy izy izay mianatra ny malahelo, satria misidentifie amin'ireny Andriamanitra. Zany ny Andriamanitra tsy tokontsika mampitolagakana zany tsy tsisy any amin'ny Andriamanitra tsy izy zany, fa ny Andriamanitsika dia izay mihitsy izy misidentifie mahita tenany eo amin'ny olona izay mila anaovana amin'ny rariny. Taizy Jesosy miteraka tao an-tranomby, teo am-pihinana, teo amin'ny fihinanam-bilona. Dia Jesosy tamin'izy no tena nisany tena nifaneraserany tamin'ny teto ambony tany. Olona tsy dia tena nahita fianarana loatra, mpanarato, mpamory hetra mety nahita fianarana be kosa zany, mpijangajanga, mpanjono. Dia le izy tsy le hoe andeha araka mpijangajanga fa zay fotsiny, fa misy tanjon'Andriamanitra hoe lasa tsy mpijangajanga intsony le olona. Tena misidentifie amin'ny fahantrana ilay Andriamantsika na dia tompony zavatra rehetra izy, mampitolagaka zany. Ary rehefa tamin'ny farany fiainan'i Jesosy teto
dia boriky ny dramo ny boriky mitondra anazy. dia tamin'izy nanao an'ilay fanasana farana dia trano mbola nindramina ihany koa ny trano izay nanaovany an'ilay fanasany tompo. dia tamin'izy efa maty mihitsy azy dia mbola fasana ny dramo no fasana nametrahana azy. Zany ilay andriamantsika tena hoe misidentifie tanteraka amin'ny olona izay tena hoe sahirana. dia izay ilay andriamantsika hoe nampahatray ny ainany tsirarina ny ainany fanendrikendrena tadiditsika tamin'ny zavatra nytenenina taminazy izy dia tahaka ny ondry no entina hovonoana ny ainany fanendrikendrehana. zany hoe tsy nijaly ho antsika fotsiny izy fa tena hoe nijaly miaraka tamintsika olombelona. Zay ny andriamantsika. ianao tsika iaraka hitsangana. amina tontolo feno tsirariny manana andriamanitra zay miarany tsirariny isika. mety matsapan'izany ianao amin'izao eto manatrika hoe ny ainany tsirariny any, fa manana an'andriamanitra zay miarany tsirariny isika. tena fanantenana zany. ary isika zay mendrika an'izany ataoko hoe fanaovana ny tsirariny zany satria tsika nanao tsy mety teo anatrehan'andriamanitra no ny antrany ary nanaovany ny rariny no karakarainy rariny zay tsy mendrika anao akory fa natosany taminao. zay ilay filazany tsara. dia androany miantso atsika ihany koa andriamanitra ho feno fahasoavana amin'ny hafa satria mitobasana fahasoavana sika. fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ozy izy. izay ilay fomba namonjena atsika ilay hoe isika tsy mendrika no amarinina, isika tsy mendrika no rasina, isika ilay lavitra fahiny dia lasa natao akaiky noho ny amin'ny Kristy Jesosy noho ny amin'ny filazany tsara. dia anjarantsika ihany koa raha te hanana fiantraika ny tsara isika amin'ny filazantsara indrindra fa eo amin'ny manodidina amin'ny piray votirindrina amintsika dia koa olona mpanao amin'ny rahariny ianao, mikatsaka amin'ny rahariny ianao ho an'ireo olona zay manodidina antsika. betsaka ny fantaniana mety tsy ho voavaly zavatra manahirana indrindra amin'ny fiarahamonina zay misy atsika fa hoe mikatsaka farafaratsiny mivavaka ho an'izany ianao ary tsy mivavaka fotsiny fa am'izay azonao atao araka ilay vavaka fanaontsika rehefa misakafo hoe tsarovony tsy manako anina. indraindray tsika mila mitsahatra kely amin'iny hoe tsarovony tsy manako anina dia alatsika ny viliantsika dia sasantsika ny viliantsika hoentsika amin'izay tsy manako anina iny rehefa feno. amen. araka ny teneniko tany amboalohany hoe ny olona zay tena miaina ny filazantsara no ahatsapan'ny hafa an'izany filazantsara zany. dia avy eo mandresy lahatra azy mikasika azy dia lasa miaina ny filazantsara ihany koa izy. ivena hitondra ny shalom indray Kristy indray androany ilay resantsika tany amboalohany ary nanomboka teo amin'ny azo fijaliana no mamerenany ny zavatra rehetra ho araka amin'ny tokony ho izy. nandresy ny herin'ny fahotana izy, nandresy ny herin'ny fahafatesana izy. karaha tianao alala ny Kristy namanao ilay plesiona ilay manodidina atsika dia torio ny filazantsara ray zay fa ento ihany koa ny volanao na dia kely azy ozy izy aby hoe misy mbola mahantra no ianao foana eo amin'ilay plesiona eo amin'ilay namanao ka tokony hitiavinao. ny herinao na dia kely hery ary ianao mahatsapa-ny-tenanao hoe tsy ampy fa misy zavatra azonao atotona. ny fotoananao na dia mety ozy izy ianao hoe za tsy mana fotoana fa misy zavatra azonao anombinana foana. ny fifandraisanao ireo connexion anananao misy amintsika mety mahafantatra mpitsara zay mpitsara maro na avocat zay mahavita mety hoe tsy voatery karamaina lafo rehefa hiady ho amin'ny rariny isika dia ampiasao reny zavatra reny amin'izay zavatra tokony ametrahantsika ny rariny. natsapany shalom ave isika ilay andriamanitra mandanina sy mampirindra mampisy ny fiadanana eo amintsika noho ny amin'ny fahasoavany Kristy dia aoka isika ihany koa nanapa-kevitra androany aninona hoe hitondra shalom, hitondra ilay fiadanana eo amin'ny olona zay samy hafa aminao, eo amin'ny olona zay tsy mitovy fotoana aminao, eo amin'ny olona zay mety fankahala mihitsy azy. ho iaraka saintsaina amin'izany rehetrarehetra zany isika.
ingina isika dia manam-pahevitra amin'izay azonao atao. Sotranao zay tompo fa ny olona miaina ny filazantsara tokoa dia miaina ny rariny. Ilay définition anao ny rariny fa tsy ilay définition anay Andriamanitra zay ny tianay atao. Ilay famaritanao an'izany hoe inona ny rariny tokony atao. Tena hita izay tao amin'ny Isaia 9:20 ny tena hoe fiainana ara-panatakinao aminay. Dia ezaka izay ianao an'izany. Fantatra efa tsy vitanay mahery ny tenanay izany. Tena mila ny herin'ny fahasoavanao zay. Andriamanitra ampitsahivo anay ty ohabolana 8:20 ity, 7:20 izay miatra ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehovah. Ary izay nomeny dia honerany kosa. Raha manao an'izany zay dia ianao ihany koa ny mamaly soa anay tsiraray havana tanjana. Mangataka izay manoloana an'izay tena hoe fahasarota amin'ny ao amin'ny fiarahamonina izay tena hoe isaina izay, ampiasa saina izay dia anao izay azonay atao ho voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mehoery zay tompo. Eny fa na dia amin'ny zavatra mahazatra na engana ka tsy ho religieux zay tompo. Tsy olona mpanaraka fomba-pivavahana, tsy olona miteny fotsiny. Fa izay zavatra azonay atao dia ho ataonay ho voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ao raisitsika nitsotro andro zay tononona amintsika avy amin'ny Hebreo 7:7 ka hatramin'ny 9:20. Manekeny mpitondra anareo ka manoava azy, fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay ataon'ny olona mbola hampamoahana, mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona, fa tsy hahasoanareo zany. 20. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny raha ny fanekena mandrak'izay, izy ane hahatanteraka anareo amin'ny asa tsara rehetra, hanao sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Fa mahazo toerana vetivetika isika. Sotra ny tompontsika efa tapitra ny fotoana fa mbola tsy tapitra ny fotoana. Androantsika dia manana tombontsoa lehibe. Zahako manokana mampitandrina anahy dia tena hoe fifaliana ngezabe ho anazy ny fananana olona tahaka an'izany. Tsy androany ny anniversaire ny dadafara Emile fa raha pitso raha tsy diso ahako izay fa andaotsika hiaraka kalaza androany amina fomba tsotsotra dia manasa andao mahiaraka longa manitsangana indray tsika dia hiran'ilay hira joyeux anniversaire dia mba mandroso ety anoloana ilay mitondra n'ilay tena zavatra tsy tena hoe ngezabe izy ty dadafara fa nefa ny tena hoe marika anamariana an'izany hoe 20 taona anao zany nao sady hiritsika joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, dadafara, joyeux anniversaire. Bon, maintenant tu commences, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, dadafara, joyeux anniversaire. Zany 20 taona zany tsy misy olona 20 taona angamba mety hoe akoatra anazy amin'ny herintaona indray tsika no raha misy anankiray fankalazana fa ho an'ny fiangonana manokana dadafara Emile dia tena fifaliana lehibe ny manana lehilahin'Andriamanitra tahaka anao izay tsapako anao manokana. Izy angamba ny olona tena anisany hoe manatona ana matetika dia hoe mba omeo ana le notin'ilay fampianarana tamin'izao iny, tena hoe mbola mandray ary tena mianatra ao amin'ny tompo. Dadafara ny antsointsika azy fa izy no olon-dehibe indrindra eto anivon'ny fiangonana dia mahatsapy izay hoe tahina
manana ny dadafara manokana miteny amin'izay azo itenenana rehetra mampahery amin'izay azo ampaherezana ary tena mahavitrika ao anatin'ny fanohanana anisan'ny tena hoe efa retraité izy a fa tena tsy tapaka ny fanohanana ny asan'Andriamanitra amin'ny vola aman-karenana dia tena hoe isaorana an'Andriamanitra izany tena miteran'Andriamanitra miezaka ny hoeto foana ihany koa izy amin'izay événement karakarantsika fiangonana dia isaorana an'Andriamanitra zany ka dia hivavaka ao anao zay dadafara dia mba tena hoe hotahian'Andriamanitra ianao ary hifanerasera amin'ny zanaka manjafy sy ny zafiafy ho lava andro iainana dia hotahian'Andriamanitra dia te angataka angamba angataka ny manjakina angambany angataka anazy mandrosa ty aminona mangataka ny lanto satria tena ao ampony zany matoa izy tondrona dia tena manana fo ho amin'izay vavaka izay ihany koa dia ndao mba tena hivavaka ho azy tsika dia za metra tanana dia se hivavaka ndao hiaraka nondro ny tanantsika aty tsika dia hivavaka raha tsara indrindra misaotra anao zany amin'ny fisiny dadafara Emile eto any amin'ny fiangonana misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fahatratrarany ny valopolo taonany izay nisiny tetỳ an-tany miara-mideranao anazy Andriamanitra satria ianao nahary azy ianao nampisy azy Andriamanitra dia tena hoe miara-paly aminazy Andriamanitra mifaly ny amin'ny fisiny zay mifaly zay ny amin'ny fahasoavanao izay araraka eo amin'ny fiainana Andriamanitra misaotra ny amin'ny ankohonana izay omenao azy Andriamanitra misaotra ny amin'ny fampijoroanao azy Andriamanitra ny amin'ny fitehirizanao azy hatramin'izao hoe fahavalopolo taona zao mety betsaka Andriamanitra ny olona mety hoe amin'ny fanarana dianao mety tsy maharitra hatramin'izany fa izay tena miara-misaotra anazy aminao Andriamanitra ny amin'ny fihazomanao azy ny amin'ny fitehirizanao azy tsy voatery hoe mora foana ny zavatra rehetra kanefa naneo ianao Andriamanitra hoe teo amin'ny fiainana ianao Andriamanitra nampahery azy ianao nanangana azy ianao nanarina azy ianao nanafana nampirehatra azy ianao Andriamanitra hitanay zany Andriamanitra ao amin'izao fijoroana izao dia tena hoe mankasitraka feno anao zay dia mbola mametraka izay Andriamanitra ho mitohy andro fiainany eo ampelantananao mivavaka izay ho anazy tena hoe raha ho avy ianao Jesosy Kristy dia anisan'izay tsenanao eny amin'ny raha lanitra izy Jesosy Kristy tena hoe aharitra hatramin'ny farany dia tena hoe raha izy tokoa Jesosy hoe mino anao dia hovonjeny izy sy ny ankohonany Andriamanitra dia mivavaka izay Andriamanitra mbola ho atanjahanao foana izy Andriamanitra mbola menao zotom-panahy foana izy Andriamanitra hitady anao anana firaisana manokana aminao mbola andreanao mbola hitanao Andriamanitra amin'ny fiainany plus mitombo ny taonany plus mitombo koa ny fahasoavana izay mbola araraka ao Andriamanitra ao eo amin'ny fiainany dia tena mankasitraka anao zay Andriamanitra ao fa raha eo aminao izy indraindroany Jesosy Kristy dia anisan'izay tenenanao izy hoe ry mpanompo tsara zato mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa nahatoky tamin'ny kely ianao dia natao nanapaka tamin'ny be dia tena hoe voninahitra ao anao rery any Andriamanitra dia aminaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen. Anapaka gâteau i dadafara dia avy eo angamba mety misy teny kely teny fohy avy fantatro fa raha zany valopolo taona zany tena lava be mety tsy ampy antsika ny androany rehetrarehetra ary ny fahafantarako anazy dia tena manana zavatra be dehibe resana izy fa misy teny fohy ngamany ho apetrany amintsika amin'izay hoe maha-olon-dehibe anazay dia tapao ny gâteau dadafara tsy haiko hoe misy zavatra any amponao ve ho tenenina dia rehefa avy eo afaka ny petraka izay fiangonana dia mba mihaino kely anao natsekoana vitsivitsy eny voninahitra Andriamanitra ray famezaboninahitra ny faramasina amin'ny ratsiko ty zany dia maneho ny netahitako sy ny faniriko a toy izay efa nitondrany tompo ahatra izay ary ze taona sy nio fombolo maromaro meny dia ahita soa avita soa manomboka eo amin'ny ankonoko eo amin'ny fianakaviako indrindra eo amin'ny fiangonana sy hitondrany tompo any tenako izany miliko izany angatahako ary zavatra rehetra ataotoko Andriamanitra vavolombelona dia iriko soa tanteraka avokoa izany zavatra rehetra izany na firaketana tsoratra izany ho fahatsiarovana rahatr' izay na tia ny fambaliny ny fanabeaza ny atoerany eo amin'ny ankona eny amin'ny fianakavia ampiaram-bavaka raha lahy sanabavy mpiara-mivory toy izao dia izany ny zavatra rehetra tato avokoa ary ny tiako indrindra raha manao izao tiany izao a dia izao ny aretantsika eo amin'izany fijoroana mantsy izao izany tsy morona ny lalana nefa tsy ho tanteraka koa raha tsy diavina ny olana koa nefa tsy va raha tsy vahana raha esy tanjaka nefa dia tsy mahavita izany isika
za dia efa vilivily zany any amin'ny sofatrako ny fahapolitonako zao satria maro ny zavatra mitiaviko maro ny zavatra tena nitonan'ny tompo aho na teo amin'ny aran'asa na teo amin'ny ankonana indrindra teo amin'ny fianakaviana ary manaka ity dia mbola misy zany nefa matoky aho fa hitondrany tompo atonga aho vavolombelona ny amin'izay efa niantsony aho koa dia amin'ny anaran'i Jesosy dia tompon'ny fahasoavana sy tompon'ny fitiavana tompon'ny fiadanana no anapahako zao katao zao ny voninahitra Andriamanitra izanaka fanahy masina